Hoatsaraina ny tsenan'ny asa fitrandrana ny Arinan-dranomasina fa ny ireo mpianatra mamatsy ny filana amin'ny fiveloman'ny mpanjondro. Efa misy ihany koa ny fepetra raisin'ny ministeran'ny joro manoloana ireo mpanjondro vaventy sy ny mpanjono nentim-paharazana ilaina ny fiarovana ny fampiroboroboana ireo vokatra an-dranomasina mba hisian'ny fitantanana maharitra ny harenina eo amin'ny tontolo an-dranomasina hoy ny ministeran'ny joro. Tsy midika ho fivarotana ny arenan-dranomasina amin'ny mpanjono vaventy avy any ivelany ny ekonomia manga na ekonomia bleu fa kosa fikajiana ny tontolo an-dranomasina sy fampiroboroboana ny vokatra mba hisian'ny fitantanana maharitra ka ho tombotsoan'ny mpanjono madinika sy ny vahoaka manjifa ny vokatra an-dranomasina. Fanohitra iray afaka hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny jona raha samy sarotiny amin'ny fiarovana sy fanajana ary fampiroboroboana ny arenan-dranomasina ny tsirairay. Madagasikara zany dia manana anjara toerana manokana zay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zay. Io hazan-drano io dia arena azo vozina ary azo izarana amelomana ny ponina ao ny ponina misy sy ny toerana misy anazy. Manana ny fandraisana andraikitra ny tsirairay eo ny fitantanana an'izany mba hitsinjovana ny hoavin'ny taranaka mapara. Isian'ny arena azo avaodina ao anatin'ny fitantanana maharitra mila tandrovatsika ny arena ny ranomasina Madagasikara satria betsaka loatra ankehitriny zany ny ireo firenena vaventy zay efa lany ny hazan-drano misy any aminy dia afa manomboka miheloelo amin'ny faritra aty Afrika aty Madagasikara ihany koa. Tsy misy zany ny tokony ampiay atsika fa efa mametraka ny fepetra sy ny arorika rehetrarehetra ny ministera mba ahafahan'ireo mpanjono sy vahoaka malagasy marobe mivelona tokoa amin'izay asa fivelomana eo amin'ny lalam-piarina ny joro zay. Ilaina araka izany fampiarahana ny fiofanana azon'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny tontolo an-dranomasina sy ny filana eo amin'ny fiveloman'ny mpanjono sy ny tsenan'ny asa. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy titulaire ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny ekonomia bleu. Nisy ihany koa ny fanolorana lakana manara-penitra sy fitaovana ho an'ny mpanjono ho an'ireo mpiandrika titulaire.